Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Crée ton style avec Tur Sergio. Socavitre, Baolay, Université GSI, bijouterie Tur Sergio, manolotra anao ny vaovao. Tsy nahitana olona teny bypass androany raha navory olona foana nandritra ny taona maro tsy nandeha ntsena ho an'ireo mpivarotra na ho an'ireo mpitondra posy bisikileta. Ny fetin'ny paka sy ny fankalazana ny fahaleovantena no tena mahavory olona eto bypass raha nijanona ao an-trano avokoa ny ankamaroan'ny fianakaviana. Mahasarika ny mpisangatsangana tamin'ity taona ity ny eto Mamamba. Antony ny fisian'ny sambo iray izay fialamboly tsy mahazatra azy ireo. Tsy fitadiavam-bola no tanjon'ny tompony andraikitra raha hiala ariary ny sarany raha olona folo no antono anaty sambo ary miodina mandritra ny 5 minitra manodidina ny renirano. Fandraisana ny fanasan'ny tompo, fanaovana ny batisa, ireo no namarika ny andro nomaly, hipoka tanteraka ny fiangonana ary ny afaka ny fitaom-pivavahana ho an'ny Pentekosta na ho an'ireo fiangonana hafa. Ny ombonana kosa ny tanjony fanomezana voninahitra ho an'Andriamanitra sy ny atsarovana ny fidinan'ny fanamasina tamin'ireo mpianatra Jesoa na ny apôstôly. Ny tombo ny mpitandro ny filaminana tamin'ity alatsan'ny Pentekosta ity. Toerana be mpisangatsangana na ihany koa fisotrotrona no tena isian'ny fanaraha-maso. Mpitondra moto tsy manao aroloha na kasika no tena voasakana. Miaramila miisa 7 no maty ary 12 ireo naratra tao amin'ny toby miaramila tao Tunisia ny maraina teo. Tranga izay niseho roa volana taorian'ny fanafiana Musée de Bardo tany Tunis izay nahafatesan'olona misy 20. Kaporaly iray no nitifitra n'ireo namany izay lavim-bala mitandro ny filaminana ny Atsipirena Avetrany. La technologie d'éclairage du TV LED Changgong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changgong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changgong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolay, toujours meilleur. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Situé dans une nouvelle ville, GSI Bypass, Université pionnière d'Avaradjamp, vous propose 4 filières clés. Informatique de gestion, multimédia et communication, génie management du BTP, management des affaires. Inscription encore ouverte avec GSI ITOS. Téléphone 034 38 174 74. GSI Bypass. Téléphone 033 17 689 34.
GSI, un passeport pour l'avenir. Ny azo ny vanikolaka, ny taninandrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny laharana 033 31 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Oh non, encore du bourrage, j'en ai marre. Quelle perte de temps. Et saviez-vous qu'un bourrage vous coûte 2 à 3 minutes de votre temps? Vous voulez une solution? Utilisez Navigator. Le papier extra blanc avec 99,99% sans bourrage. Pour un papier standard, il y a 5 bourrages par 10 000 tirages. Navigator n'en est qu'à 1. En plus, il économisera 7% sur votre consommation d'encre et tonnerre. Navigator. Économisé par la qualité. Crédentiel avec Tur Sergio. Libertalia Music Records, Yes With You, manolotra ho anao. Libertalia Music Festival, ny 28, 29, 30 mai. Midza, Tsiliv, Stéphanie, Jimmy Bezantou, Dansmen, Silo, Mimine, The Dizzy Brains, Tambourgas, Onza, Tedake, Sax Machine Free Race Car, Banouan, Libertalia Music Records, Carlton, Alia, Yes With You. Libertalia Music Festival, Carlton Park Anous, Amfiturarive. Ankafalindra itony kilasy vavy ny tsy dina ny-tokantranonao amin'izao alatsinainy ny pentekosta izao araotana ihany koa hiarabananao nahatratry ny fetin'ny pentekosta omaly manasanao indray ary anaraka ny fampalamba avao eto amin'ny fahitalavitry ny Golo TV fa mikasika izay pentekosta izay indrindra no fanadina hoentina aminao voalohany amin'ny tian'io ity andro iray lehibe ho an'ny kristianina hipoka avokoa ny akamaroan'ny fiangonana teto Antananarivo sy ny manodidina omaly fandraisana ny fanasan'ny tompo fanaovana batisa ireo ny saika hiteraky ny fiangonana saingy ny avaka kosa ny fankalazana ho an'ny fiangonana pentekotista dia siorakoraka ny nankalazan'izy ireo ny andro ny omaly fanadidiny Michel Ranartson. Teaka orakoraka korana sidi ny afaka ny fankalazana ny andron'ny pentekosta omaly ho an'ny fiangonana pentekotista tsy toy ny alahady rehetra ny pentekosta ho ny paster eo anivon'ny fiangonana pentekotista iray no tsy dinay. Androany moa dia fety lehibe indrindra ho an'ny kristianina ary amin'ny fiangonana pentekotista mitambatra dia zavatra tena manokana izany hoe pentekosta izany satria ny pentekosta no nirotsahan'ny fanahy masina voalohany amin'ny pentekotista dia tena zavatra manokana aminay izany pentekosta izany. Piavaka amin'ny fotoam-pivavahana amin'ny pentekotista indrindra ny androany dia fotoana indray ahafahana mbola mamela amin'ny fanahy masina miasa tahaka ny tamin'ny fotoana tamin'izany nirotsahan'ny voalohany tamin'ny Jerosalema izany. Tsy latsa-danja amin'izany ihany koa anefa ny fankalazana ny andron'ny pentekosta tany amin'ny fiangonana katolika ny tombo avoroeny raha ampitaina amin'ny alahady hafa ny mpivavaka tonga teto amin'ny École Sainte Thérèse de Dieu Ivato. Raha tamin'ny maraina teo izao tena hita hoe feno mihitsy satria tamin'ny efatra maraina izao zany efa tonga teo mivatra deplia ohatra ny reto dia nefa tonga dia feno atraty tokotany aty jusqu'à tamin'ny arabe tany zany efa feno olona daholo par rapport amin'ny fety ohatra hoe andava alahady tsotra fa pentekosta ohatran'izao zany tena hita hoe
tompo dia olona mivavaka. Fanolorana ireo mpandray fanasan'ny tompo vaovao fanaovana ny batisa. Ireo kosa no hita teny amin'ny ankamaroany ireo fiangonana protestanta. Ho an'ny FJKM Andavamamba Kristy Velona, mpandray fanasan'ny tompo 450 sy batisa 5 no natao tamin'ny andro ny Pentekostiny. Ny tompo ihany koa mivavaka raha ny fanazavana azo. Mampiavaka azy dia misy ny batisa, misy ihany koa ny asa vavolombelona zany, misy fanoloran-jaza dia izy koa ny ankoatr'izay ny fanolorana ny mpandray fanasana tompo. Tsaka ny androany satria raha fidirana voalohany zao dia feno ny fiangonana tany ambony feno taty ambany feno ny fidirana voalohany, fidirana faharoa dia ny aty ambany zao efa manomboka ho feno. Zany hoe raha statistika aloha zany eto amin'ny FJKM Andavamamba Kristy Velona dia lakatra be mihitsy. Samy nanana ny fankalazany ny andro ny Pentekosta ny fiangonana tsirairay, saingy nitovy ny tanjo ny fanomezana voninahitra n'Andriamanitra sy nahatsiarovana ny fidina ny fanahy masina tamin'ireo mpianatra Jesoa na ny apôstôly. Sakafo tsy misaraka amin'ny fetiny akomam-borona ireo amin'ny ankapobeny no nameny ny vilany ankamaroan'ny tokantrano omaly tamin'ny fankalazana ny andron'ny Pentekosta ao ihany koa anefa ireo izay nisafidy ny hanao laoka tsotsotra noho ny fahefa mividy etsakilany toy izay nankalaza izany fety kristianina izany fa nanohy ny fitadiavam-bolany tahaka ny isan'andro fanadiny Michel Arnarzon natrany. Toy izao no hita tetỳ Analakely omaly maraina tahaka ny mahazatra, feno mpivarotra ny lalana izy ireo izay nisafidy ny hitady vola fa tsy nankalaza ny andro ny Pentekosta. Tonga ny mivarotra eto zany sady mitsangatsangana no hoe manalaza zany. Mana fitsangatsangana rapitra zany moa tonga mivarotra androany. Ka tsy maintsy manana ilay fitsangatsangana rapitra sady zay koa tsy manam-bola dia tsy maintsy mba mitaditady vola kely aloha. Raha mita amin'ireo fety hafa ny fetin'ny Pentekosta no isany tsy mampandeha ny varotra raha ny fanazavan'ireo mpivarotra, vitsy mpiantsena hoy izy ireo. Raha mita amin'ny fety hafa aloha tamin'ity ohatrany tsy dia afaka e. No ny isako ny fety rehetrarehetra izay misy fety hatramin'izay. Etsy ankilany samy nanana ny fomba nentin'ny nankalazana ny fetin'ny andron'ny Pentekosta ny tokantrano tsirairay, ao ireo izay nanao an'ym-pitoloha, ao kosa ireo izay nandray ny andro omaly tahaka ny andro rehetra. Andavanandro satria fiainana sarotra zay. Ny nombo rehetra fa ny fiainana sarotra. Ny atao sakafo zany arakaraky ny fikasana eny mba mihinana kozana mihinana vory. Mba hoe fetiny andro mba mihinana tsaratsara. Ohatra hoe tsy mapetipety ohatra mividy ganagana dia mividy paty dia manao zavatra sy mapetimety eo an-trano vitsivitsy zy tao hafahafa noho ny andavanandro. Amin'ny ankapobeny nagegena ny andron'ny Pentekosta natany amin'ireo mpivarotra na ny isa tokantrano, na izany azy samy nanao izay hafa ny tsirairay nentina nankalazana izany. Androany alatsinainy ny Pentekosta kosa tsy toy ny mahazatra fanangina ny teny amin'ny bypass vitsy ny mpitsangatsangana ary diso fanantena ny mpivarotra sy ny mpitady vola eny an-toeran'ny fanadidiny Toany Andrejatovo. Raha toerana fitsangatsangana ny olona isaky ny vanandro ny fety ary aviriana olona maro ny eny bypass sy ny manodidina vitsy ary zara fa nisy olona tazana teny toerana tamin'ny fetin'ny Pentekoty ity. Ny ena araka izany ny fidiram-bola ho an'ireo mpivarotra sy mpanao hita madinika. Ny depaka kosa aloha mbola betsaka noho izao ilay olona dia ny hariva angambany hoe mety hoanina fa zao maraindrainy izao ilay olona ohatra mbola mangatsiatsika angambany ny olona dia mbola miandry ny mafapana vao tonga. Fafitsy ny mitsangatsangana aloha amin'izao dia hita hoe mivitsivitsy satria amin'ilay ara-bola angamba problème loatra angambany. Tsy dia betsaka ilay olona zany amin'ilay fiainany e. Etsakilan'izay, disy fanantenana ihany koa ireo mpitondra posy bisikileta izay mampitohy any Ankandratòpo sy ny bypass tamin'ity fety androany ity. Mahery ny 50 ny posy miasa amin'ity lalana ity ary zarara nisy olona entin'izy ireo. Mangina zany ilay Pentekosta satria tsy haiko hoe tsy mety dia malaza zany ilay Pentekosta nanoarina tamin'ny Tsena aloha amin'izao mahimaina mihitsy ohatrany tampahana mihitsy. Mety tsy manam-bola ny olona angamba moa mieritreritra an'ilay fiainana koa mivadibady dia izay mahatonga ny fetin'ny Paka sy ny fankalazana ny 9 Jona no maro ny mpitsangatsangana amin'ity toerana ity. Anisan'ireo fety dia ankalazan'ny maro ity fetin'ny Pentekoty ity. Mipetraka trano ary nanao sakafo isan-karazany no tena nataon'ny fianakaviana androany.
fa fialambola isan'ny mahasarika ny ankizy ny fitanganana soavaly teny Analakely androany. 510 ny sarany fiodinana iray na dia fidiram-bola mandalo ihany aza mahenika ny filany ao anatin'ny andro vitsivitsy ny vola azo androany raha nambarany Piompy avy any Ambatolampy sy Atsirabe ny 900 ny soavaly nentina teny Analakely. Arao ny andidiny miaraka amin'ny Mikaela Ramatolahy. Ny andro fety toy ny Pâques, Pentecôte, Krismasy, ny fetin'ny fahaleovantena ary ny farantaona, ireo fotoan'ireo ihany no isan'ny mampandeha ny fidiram-bola ireto tompona soavaly ireto. Toy ny androany ny fitondrana ireo mpakafy sy ny fanomezana fahafinaretana ireo ankizy no natao. Hitsangatsangana mba mandehandeha mahita fahitan'ny olona. Atokisana aloha matoa alefa fa tsy fantatra ary izy fa dia alefa fotsiny amin'izao. Dia eto ihany ny raisina tsina ilay zaza. Le soavaly aloha azo atokisana raha olon-dehibe fa le zaza tsy dia atokisana loatra. Raha te hitaingina izy dia miaraka amin'ny taingina izay mianaka. Mila fikarakarana manokana ny soavaly ary mahalany 4,000 ariary isan'andro izany amin'ny ankabeny ankoatran'ny mety ho fitsaboana. Ankoatran'ny fety manomboka amin'ny 4 alina hatramin'ny 2 ariary kosa no ofan'ireo soavaly ireo. Ireo mpizahatany amin'ny ankabeny no liana amin'izany. Tsy mora zaka ny sarambabem-bahoaka kosa ny vidiny izay amina tapitrisa maro. Ny olona manana soavaly zany dia olona anisan'ny olona tia soavaly ihany koa manana soavaly ny tena marina aminy. Arakaraka mety tsy takatra ny olona tsirairay aloha ny soavaly raha marina satria ny vidiny zany efa lafolafo amin'izao. Mahatratra eo amin'ny 30-40 millions kelika zany ny vidy soavaly ray. Franc 30 millions franc. Mbola vitsy amin'ireo mpampiala vola eto Antananarivo no mampiasa biby ampifalifaly ireo mpitsidika izay hita amin'ny fandaharana vahiny samihafa. Etsy ankilany tsy vitsy tamin'ireo nivoaka androany no namonjy teny Ambohijatovo nitondra ireo zanany izay nilarana hatrany amin'ny vavahady. Toeram-pitsangatsanganana hafakely sy fialamboly miala amin'ny mahazatra no entina minontana ity fanadihadiana manaraka ity efatra amin'ny fiandohan'ny taona no nisy sambo fitsangatsanganana eny amin'ny ran'ny Mahamamba. Ray alina ariary isan'olona ny sarany mihodina ny renirano mandritry ny 20 minitra. Tsy ny olon-drehetra nefa no mahatakatra izay sarandalana izay na dia maro aza ny maniry hitaingina izany sambo izany. Fanadihany Enina Rabary. Tsy any amorontsiraka akory ny misy ity sambo ity fa ety amin'ny reniranon'ny Mahamamba Ambobao. Tamin'ity androany ity lasa toeram-pitsangatsanganana be mpisafidy ny ety amin'ity toerana ity noho ny fisian'io sambo io. Ray alina ariary ny sarandalana ary mihodina mandritry ny 20 minitra mandidina ny renirano. Olona 10 no antonona ao amin'ity sambo ity. Tsy fitadiavam-bola nefa ity sambo ity raha nambaran'ireo tompona andraikitra amin'izahana izany. Voalohany indrindra aloha zany le sambo tsy atao hitadiavam-bola. Dia nahatonga an'ilay eto Antananarivo zany dia beta be ny olona eto Antananarivo malagasy eto Antananarivo mbola tsy nahita an'izany sambo zany amin'ny ankapobeny. Dia mba nitsiry zany le hevitra hoe andao atao eto Antananarivo ity sambo ity mba tsangatsanganan'ny olona mba tsapahan'ny olona hoe ohatran'izao zany mitaingina sambo zany. Noho izay mahazava-baovao azy izay, maro ireo olona mpitsangatsangana ny liana ny anandrana izany. Ankoatra ny hoe miala ny mahazatra ny ety, misy amin'ireo olona ihany koa no mbola tsy nitaingina sambo hatramin'izay nefa tsy afaka ny ho any amorontsiraka na ihany koa noho ny fatahorana ranomasina dia nisafidy manokana no ety. Dia izay mianaka no nisafidy hoe mba hitaingina an'ity sambo ity satria tsy mitaingina sambo zany zay raha tsy samba ny androany satria inona za aloha zany ny tenako dia matahotra ranomasina. Dia mba ty zany fantako fa tsy manonja dia nisafidy eto izay mianaka hoe andao mba handramana saoty ndrem-pandeha amin'ny fiainana hitaingina sambo zany. Nisafidianana ny toerana re tsy neritreretina fotsiny fa mandeha fotsiny dia rehefa mahafinaritra dia mijanona ohatran'izao hoe misy mba sambo kely ohatr'izao dia mba mitondra ny ankizy manao aventure kely. Tsy ny olon-drehetra nefa ny mahatakatra izay ray alina ariary sarandalana izay. Misy arak'izany no mitondra ny ankizy kely na dia hijery maso fotsiny ihany aza ny sambo. Misy ihany koa no nitondra zakafo avy any an-trano ka tety vao nanomana na nampifalifaly tena dia teny amoron-drano rehetra teny. Misy ihany koa no tsy hitaingina ny sambo fa noho ny mahakaiky azy ireo ny toerana ety. Lalolakany iny ankizy taingina sambo fa le sambo tsy takako mifahefa vidiny olona.
eto zany mba akaiky anay dia mba tsy mandeha lavitra dia miala ny embouteillage koa zay zany no tena safidiana eto. Raha ny fanazavan'ny tompon'ny sambo, misy ny fepetra manokana tsy maintsy raisina amin'ny aroloza toy ny fanaovana gilet de sauvetage ho an'ny mpandeha. Misy ihany koa ny fanadihadiana mikasika ny alalan'ny rano tsy maintsy atao mba tsy hampiletika ny sambo. Raha ny fanazavana, 3 metatra eo ny farafahakeliny amin'ny alalan'ny rano vao afaka mitondra ity sambo ity. Mahavita mihodina 10 reny rano ny mahamamba ity sambo ity ao anatin'ny 2 andro rehefa vaninandro fety tahaka izao raha ny fanazavana azo hatrany. Tahaka ny mahazatra azo anatin'ny fampalamba-voasa miavaka iray indray no entina amintsika manaraka ny fitondrana lakana. Manomboka amin'ny 300 ariary hatramin'ny 500 ariary ny mitaingina izany. Ny andro fety toy izao no mampiakatra ny mpanjifa ny fialana. Ny mahazatra kosa no antony hitondran'ny ray aman-dreniny zanany mandeha amin'izay lakana izay. Mikaela Ramarolahy. Razaka tahina, anisan'ny mpitondra lakana ety Mamamba Mbobao isaky ny fety. Zato mahery isaky ny fety no mitangina lakana ety. Asa mandalo ihany ny asa saingy idiram-bola kosa amin'ny andro fety. 300 ariary hatramin'ny 500 ariary no mitangina izany. Ny fahaizan'ireo mpitondra lakana kosa no antony iray isan'ny safidianan'ireo mpanjifa ankoatra ny fakana rivotra eny ambony lakana. Leka izy no entina miala voly fa ny lehibe zany atao mandindinika ohatrany hoe mandindinika maka saina amin'ny fiainana rehetra dia amin'ny andro andavanandro izy mihitsy mba ity taingana. Ankoatra ny anam-pianarana izany dia mba miala voly. Ankoatra ny fitondrana lakana, mpanjony ety atoerana ihany koa izy ireo. Izany hoe ny fivarotana trondro isan'andro no asa ankoatra ny fitondrana lakana ho azy ireo. Ho an'ny razaka tahina, nalany 2 alina sy 1 ariary izy tamin'ny fanamboarana ity lakana ity. Resaka marteau, planche, rehetrarehetra fantsika. Za aloha ny ao an-trano tadanay mpanao an'ity lakana ity dia za no mandimby anazy. Eo mitady hoe atao hanina izay tena marina. Maherin'ny 20 ny mpitondra lakana raha ny hita nandritra ny ity andro androany ity. Amin'ny fetin'ny faleovan-tena kosa indray ny fitondrana lakana manaraka ho azy ireo ankoatra ny fakana trondro isan'andro ety amin'ny ranon'ny Mamamba Mbobao. Fa ankoatra ny olona izay nisafidy ny tsangatsangana atao ihany koa no nisafidy ny hijery fampisehoana tamin'ity alatsinainy ny Pentekosta ity tome fiolona avokoa ny toerana nisy fampisehoana toy ny tetsy amin'ny club nautique Ivato ny teny Antsahamanitra Ambohimanambolatra ny tosy nanomboka tamin'ny 7 maraina dia efa saika tazana teny an-toerana ny olona nilahatra ny tapakila fidirana tamin'ireny fety isan-karazany ireny. Ny andininy miaraka amin'ny Erniny Rabary. Ipok'olona tahaka izao avokoa ny toerana misy ny fampisehoana no karakaraina teto Antananarivo sy ny manodidina efa hatramin'ny omaly. Nizarazara arak'izany ihany koa ny olona ka nisy ny safidy ny sintaka kelin'ny renivohitra toy ny teny amin'ny club nautique Ivato sy nisy ny tarika Tempo Gag, ny Nasy Tivativa sy ny sisa. Mandina ny 3 ariary teo avokoa ny fidirana tamin'ity androany ity, noho izay famaroan'ny olona izay nilaza ho afa-po ny mpikarakara sy ny mpanakanto ny antsehatra. Efa napoziny izay fahamaroan'ny olona izay raha nambara ny mpanakanto ny akantsehatra. Prestation niezaka be izay satria ny atao hoe boaty mihitsy ara dia hoe ny mpankafy no mena fahafapo tanteraka amin'izay kanto natotra dia ao anatin'ny fahavononana tanteraka ny famerenana ny tarika iray manontolo ny fahavitsihan'ny olona tonga tsara ny olona mahafinaritra amin'ny fahatongavan'ny olona. Noho ny tahotra ny amin'ny tsy fisian'ny taxi be mody amin'ny ariva kosa nisy ny safidy ny tsy ala teto an-drenivohitra. Tsy vitsy ihany koa ny iseho teto toy ny tao amin'ny complexe Ampefilo, ny tao Antsahamanitra niaraka tamin'ny tarika Anjakatiana fotoana ny arahany tamin'ny mpankafy ny aina indray ny hira taloha sy ny raha vaovao. Ho an'ny mpikarakara ny fetim-pirena indray no misy hetsika manaraka hiaonana amin'ny vahoaka ny Antananarivo.
Lamina arak'izany ny alatsinainy ny pentekosta tamin'ny ankapobeny nampitomboana avroeny isan'ny mpitandron'ny filaminana ny asa teto andrenivohitra sy ny mandidina tamin'ity androany ity amin'ny ankapobeny mpitondra moto tsy manao aro loha nakasika ny tena voasakana tamin'izany nalaina avy hatrany taratasy fahazon-dalana na permis ho an'izay tratraka nasaina naka aro loha tany an-tranony fanadetiny. Moto ahitana mpandeha tsy manao aroloha, manao taingim-be, mandeha mafy, ireo amin'ny ankapobeny no voasakana tetỳ Mahamamba Ambohibao androany. Tsy nampozina ny fisian'ny mpitandron'ny filaminana ho an'izay rehetra voasakana ka saikina azo fampitandremana na ihany koa nalaina avy hatrany ny taratasin'ny motoany. No mampifanentsika anareo amin'ny lalana roto olona be da be ka raha mandona olona anareo. Fanentsika anareo mitsamba raha zay fa nareo mitsamba saika efa ifandona teo. Zay efa ampiteny andrisany aiza ny papier motonao a? Ho an'ny kompania nimerina voany iray manontolo ka tafiditra ao anatin'izany ny eto Mahamamba natratra 920 ny zandariny asa tamin'ny distrika 4 manodidina n'Antananarivo dia Ambohidratrimo Anzourbe Manjakandriana ary Andramasina teto amin'ny distrika n'Ambohidratrimo miaramila 930 ny asaka ao anatin'izany ny ofisier sy ny zandary. Eny amin'ny lalana ny toerana be mpitsangatsangana na ihany koa toerana fisotrosotroana ny tena isian'ny fanaraha-maso. Ny zana natao betsaka tena hoe maro zany ny gendarme miasa eny amin'ny lalana. Ny faharoa ny zana ihany koa zany ny fanajanonana na famerenana mody an'le olona mandeha moto tsisy kasika na indrindra moa raha ohatra efa mamy zany dia efa tsy alefatsony mihitsy. Ny akoatran'izay dia le fitaovana tahaka an'ireto hoe mandeha anaty rano reto zany dia jerena akaika hoe misy fanomezan-dalana ara-dalàna ve, indrindra ihany koa ny fepetra fisorohana aloha zany amin'izareo tahaka ny hoe gilet de sauvetage ohatra. Hatramin'ny hariva teo tsy nisy tranga-goavana eo amin'ny tsy fandriam-pahalemana saika ny lamindamina ny teto Antananarivo sy ny manodidina fantatra kosa fa ny alina fidiana vao tena hitrangan'ny herisetra samihafa vokatry ny hamamoana andrasana arak'izany ny tatitra avy amin'ny hopitaly ho amin'ny rampitso. Fa rehefa vita ny fety dia raikitra amin'izay ny fidiana tsy ny asa kosa nefa ny raim-pahatelon'ny fiara fitateram-bahoaka teto Antananarivo sy ny manodidina tamin'ity alatsinainy ny pentekosta ity sahirana arak'izany ny mpitsangatsangana rehefa nody ny hariva teo ny fanosihana ny fiara sisany asa tao ihany koa ny safidy ny andeha tongotra na noho ny fitsangatsanganana fanatetiana. Tamin'ny 4 ariva dia efa nanomboka nody kelikely mitsangatsangana tamin'ity androany ity. Tetỳ Anosy fianakaviana ody eny Atsimondrano avy eny Ambohijatovo sy Analakely no mitandahatra mandeha tongotra. Ny fialana amin'ny fitohanana sy ny fahavitsian'ny taksibe no antony isafidianana ny ody mialoha. Tao ihany koa ireo mbola te handeha tongotra mandehandeha miala amin'ny hazakazaka mahazatra amin'ny andavanandro. Tao Ambohijatovo. Any Anosy be. Novidiana ve? Vidiana zao mandeha milamindama mandeha tongotra tsy moramora miaraka amin'ny ankizy kely sady mitsangatsangana miaraka amin'ny papozy mandehandeha zany tena fialam-boly tena tsara zao dia mandehandeha tongotra eny. Ny bus sarotra be zany rehefa fotoana fitsangatsangana ohatr'izao dia sady mitondra zaza dia mody aloha. Tsisy taxi be manahirana be dia nody aloha fa mbola Anosy zato mody. Hatramin'ny 500 kosa no fiara fantatra fa nanao spesiala tamin'ity farany herinandro ity raha ny atontanisa avy eo anivon'ny ATT. Fampanofana hivoaka ny renivohitra na ihany koa ampiasainy ny tompony. Vitsy arak'izany ny fiara fitateram-bahoaka ny asa nanaraka ny zotra mahazatra. Vitsivitsy satria fetiny andro dia mbola kamokamo koa ilay chauffeur miasa. Moa lasa spesiala daholo ny ankamaroan'ny taxi be. Mahatonga anahy hoe miasa androany zao libre ty tômôbily ty zany tsy ao chauffeur dia zany no mitondra anazy. Zay safiditsanao spesiala mety tsisy hitondra le olona andeha ohatran'izao. Torofito. Mbola nitohy teny amin'ny lalam-pirenena voalohany, faharoa ary faefatra kosa ny fitohanana ny hariva teo noho ny fisafidianan'ny mpisangatsangana Napefy Atsirabe ary Toamasina. Efa miverina ho andro fiasana ihany koa ny rampitso ka niezaka ny nody androany hariva avokoa ny mpitsangatsangana. Trangam-piarahamonina no amaranina ny fampalalam-baovao avy eto an-toerana taxi Bruce Boina iray mampitohy Antananarivo sy Toamasina noho nivarina ankady omaly alina. Teo anelnela ny Carion sy Ambanitsena no nitrangany ity lozako famoivozana ity. Olona roa arak'izany namony aina ary 20 naratra mafy vokatra izany. Fanadetiny Doany Andrejatovo.
Voainona iray nitondra mpandeha 5 andeha any Tomasina no nivarinakady omaly tamin'ny 7 alina teo amin'ny lalam-pirenena faharoa. Nidoboka be ohatran'ny tafondro reny mihitsy izy aloha. Dia olona roa no maty tao zany, vavy anankiroa. Dia pompier no avy any Antananarivo no namonjy azy teo. Teo anelanelana Ambanintsena sy Carillon no nitrangan'ny loza. Niala fiara 307 nifanena tamin'ilay taxi Brosy ka izao nivarinakady izao. Misy an'le anio tanao misy 307 eo avany ambony any avany Carillon mamo dia mipila be dia saika anao fasy amin'ity dia mba niala izy dia rehefa niala izy dia afaka ny lohany dia nitongisiny ho hitanao le sary zany le nitongisiny miaraka amin'ny pneu dia votebony niombana satria ity koa malemy le tany dia ity zao le trasy ao le trasy nandoman'le 307 azy. Tamin'ny 2 ramaraina voatavavoaka ny mpandeha sasany tao anatin'ny fiara. Mpamonjy vona avy aty Andrenivohitra no namoaka azy ireo. Mpianaka no namono ny aina no naratra mafy nahazo azy ireo. 20 kosa no naratra mafy. Fanelako zaho zany taraiky tao aloha tena marina. Rola zay eto ambany seza dia tsy maintsy niantso vonjy niantso olona dia voatsiro tao anaty seza teo zany nisy ny atsasakadiny tegna man dia tonga ihany moa ny olona misy namana teo dia namahan'le seza dia vana le seza dia afaka. Araka ny loharambavao azona hiatrany dia mamy ilay mpamily fiara 307 fototry ny loza ary efa eo am-pelantanany mitandreo filaminana izy amin'izao fotoana izao. Idiresika eo amin'ny marisaka avy any ivelany avy hatrany miaramila miisa 7 no maty ary 10 no naratra tao amin'ny toby miaramila tao Tunisia ny maraina teo. Tranga izay niseho 2 volana tao aoriany ny fanafiana ny Musée de Bardo tany Tunis izay nafatesana olona miisa 20 kaporaly iray nitifitra ny namany izay lavon'ny bala ny mpitandron'ny filaminana fananetiny amin'ny sarin'ny France 24. Kaporaly iray izay tsy nahazo alalana nitondra basy no nitifitra ny namany tao amin'ny toby miaramila tany Tunisia ny maraina teo. Heverina fa manana olana aratseny ity farany ary nangalatra ny basy ny miaramila iray. Vokany, miaramila 7 no naratra ny maraina teo ary iray amin'izy ireo ihany no niherendoza. Etsakilan'izay tafiakatra 12 ireo naratra mafy. Tsy misy ifandraisana amin'ny asa fampiroroana treto ny tranga raha nambarany mpitandron'ny filaminana. Fantatra fa manana olana eo amin'ny fianakaviana ilay kaporaly sy olana aratsaina ihany koa. Tranga izay niseho 2 volana tao aorian'ny fanafianan'ny Musée de Bardo izay nafatesan'olona 20 izay mpizahan tany ny akamaroniny. Miayata teraka ny mponany toerana raha tsy mifanalavitra ny Musée de Bardo ilay toby miaramila nitrangan'ny loza. Etsakilan'izay anefa ifanverina tamin'ny laony ny fiainana tao Tunis eo amin'ny lafiny toe-karena sy sosialy. Dia ny fanadina avy any ivelany ihany koa no entina manakatona ny fampalambo tamin'ny tian'io ity tomboky lasomby isaorina ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny fiara-metraka ny veloma ho amin'ny rampitsindray veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Crédensile avec Tur Sergio. Ny fampalalambavao ny rahanao tamin'ny Soka Vitre, Baolay, bijouterie Tur Sergio